zay ny amin'ireo vaovao tapatapany fa ivadika pejim-baovao ahafantateraka isika matonga etsika nivoaka dia misy ny zavatra tsy zakan'izy ireo io no nolazainy nahavoly saoby deputen'i Madagasikara voafidy ao Marovoay manoloana indrindra ny raharaha izay miseho ao amin'ity distrikany Marovoay ity indromy ataona masy dia nisy ny hetsika izay nataon'ny vahoaka mba entina anehoana ny tsy fankasitrahan'izy ireo ny lehiben'ny distrika Amperinasa namban'ity somavim-bahoaka ity fa dia misy ny fanapara-pahefana miseho ao amin'ity tanàna ity. Eny ary tompoko marina zany nisy tokoa ny ataontsika hoe firotsahana an-dalambe indromy antaona nataon'ny vahoaka tao anatin'ny distrikany Marovoay io izay fanoherana ny fipetrahany lehiben'ny distrika ao amin'ny distrikany Marovoay noho ny antony maro samihafa nilaza ny alaherin'izy ireo sy ny atezerany ihany koa vokatry n'izany ataontsika hoe fanapara-pahefana sy ny sisa zay ataony lehiben'ny distrika io. Manina tokoa Marovoay ihany no misy vahoaka milahatra manohitra an'izany chef de district zany eto amin'ity Madagasikara antsika ty. Misa 720 ny isan'ny district ato anatin'ny Madagasikara. Nefa mahagaga fa ny distrikany Marovoay manohitra ny chef de district. Dikan'izany miasa ara-dalàna daholo ireo chef de district 720 reo ary ela nono sy lehiben'ny distrika tao amin'ny distrikany Marovoay hatramizay tsy mbola nisy filarana an-dalambe sahala amizao fanoherana ny lehiben'ny distrika ireo sahala amizao fa matombotry ohatra ny vahoaka misy zavatra tsy lefitra nitsony eo misy zavatra tsy andro nitsony eo noho ny fahoriana mianjady aminazy mangany fotsiny zany fanapara-pahefana lazaiko zany fa mbola be dia be ny zavatra tsy mety ao anatin'ny distrikany Marovoay raha tsy resaka tsy afa-tsy ny kolokolo sy ny sisa ko dia eto tsy afaka nitaza-potsiny hitareo angamba fa tsy nandray anjara mihitsy hatramizay fa vahoaka ihany no mikikiky vahoaka no naneoneviny fa amizao kosa tady vosiketany vahoaka satria lazainy vahoaka fa tsy kombakomba raha ihany ampirofo araka an'ilay voalazako teo nanao tournée tany amin'ny commune atao hoe Ankarobato izy any amin'ny distrikany Marovoay any amin'ny rive gauche ny Marovoay dia lavitra tamizay fotoana zay no ny aretina tsy fahasalamana zany nahazo in'io ex-maire io zay conseiller amizao fotoana zao dia napakana gendarme lehilahy antitra 2 taona dia raha fa tonga teo anoloany teo dia naseny joro tany amin'ny ainandro tsika malagasy nefa malaza fa fatra-panaja ray aman-dreny zay re soatoavina mamalagasy dia ahoana moa ray aman-dreny lehibe 2 taona naveranao ijoro eo amin'ny masoandro amizao fotoana zao ray aman-dreny io tondra takaitra lasa raikitra retina manaraka an'izay président du conseil amin'ny commune Ankarobato ihany koa zay mahita ny zavatra tsy mety ataony dia tsy tonga ihany koa napakany gendarme ihany koa dia naseny nandady teo anoloany teo anatrehany vahoaka zany zavatra zany